Ny resaka fandaminana ny fifamoivoizana amin'ny transporteur amin'ny taxi be sy taxi moa zany no resahana androany dia nivory teto amin'ny commune ny solotenan'ny ATT dia teto koa ny mpitandro filaminana ny commune moa mazava ho azy dia ny transporteur rehetrarehetra urbaine na suburbaine izay miasa eto amin'ny commune Andohavohitsy izay zany no fivorinana atrik'asa nataonay androany. Ilay atrik'asa moa zany mazava ho azy ny fandaminana n'ilay fifamoivoizana amin'ny ankapobeny satria izahay moa mifanerasera amin'ny vahoaka dia nampahafantarina ireo coopérative ireo hoe inona ny atahitan'ny vahoaka, inona ny olana misy, nampahafantarina ny ATT ihany koa hoe misy fandaminana tokony atao, misy fanotarana zotra tokony atao, misy fanakisanana are tokony atao dia izay moa no jerena niaraka teo. Izay moa efa somary elaela ihany no nangataka an'izay hoe fanamboarana sy fandaminana izay somary taraiky be ilay izy fa androany voatotosa dia isaorana an'Andriamanitra zany fa lamina daholo zavatra rehetra dia hita ny tsy mahamaritra iraisana moa tsy tsara ny mahamaritra iraisana fa hita ny mahasoa ny vahoaka sy izay manatsara ny tanàna sy mba mampizotra ny fifamoivoizana sy fitateran'olona amin'ny ankapobeny eto amin'ny commune Andohavohitsy. Inona moa zany zavatra hita ny arahana natao zany voalohany aloha dia hoe betsaka ilay zavatra mampimenomenona vahoaka, ohatra tsy tonga amin'ny terminus ny taxi be navoaka teo zany hoe tena ajao zalala ilay cahier de charge, ajao ilay fanekena natao, teny teo koa moa ny mpitandro filaminana hoe efa tsy haneran'ny tsony tokoa ilay izy zalahy ka nisy zavatra niraisina teo zao ohatra ny hoe à partir an'izao izahay rehefa mampiditra fourrière ny mpitandro filaminana, fourrière effective zany hoe tsy hoe fourrière alaina amin'ny papier dia mandoha vola dia miasa fa rehefa fourrière dia ohatrany any Antsakaviro tatotorana izay asiana azy dia hidiana mihitsy, giazana mihitsy ny fiara mandra-pahavita n'ilay andro hoe tokony hanagiazana azy mba ho effective ilay izy, mba ho tsapany zareo tokoa fa tsy nety ilay natao fa hatramin'izay resa-bola fotsiny dia ohatrany vitavita fotsiny ilay izy dia miverina indray ilay erreur. Nametraka ihany koa ny tenanay hoe izay be ny tanàna eto Andohavohitsy ka raha ilay vahoaka no mitaraina tsy maintsy mandray mesure izahay. Niteny tamin'ireo coopérative ireo izay hoe zoanay numéro tireny licence rehefa hitanay fa tsy manara-dalàna ny taxi be anankiray, ny fiara anankiray ao ataonay zay rehefa mafy loha be ilay taxi be dia ho retirenay ny licence. Izay zany ny fandamina teo. Ny fanotarana moa zany raha antsika mahita moa fa mivelatra le tanàna eto Antananarivo sy ny manodidina ary Andohavohitsy anisan'ny nivelarana zany tanàna zany. Iny faritra andrefana ery amin'ny Astro ery amin'ny Morarano ery dia hitantsika fa miroborobe ny tanàna dia asiana taxi be eny tsy ho ela tsony ao anatin'ny tapa-bolana dia hiasa ny taxi be izay no voriana teo ihany koa hoe izahay moa rehefa manao zavatra ohatr'izany dia mijery foana ny lalàna, mijery ny fitsipika sy ny fandaminana rehetra izay vao manao an'ilay zavatra ary rehefa misy taxi be ho tonga eny dia taxi be tsy hitondra olana zany hoe tsy hirorosaina ny vahoaka hoe nanara-dalàna ve sa tsy rehefa miasa ilay taxi be dia tsisy miremettre en cause intsony fa miasa izy dia efa ao daholo ny lalàna rehetrarehetra mipitsipitsin-dalàna dia miasa fa tsisy hoe hotsoahany indray na hovaina indray na hiteny indray zao hoe tsy mety fa efa nijerenay daholo ny lafiny araky ny lalàna rehetrarehetra mba hisorohana zany olana zany. Ny urbaine, ny zone urbaine aloha zany misy ny Soamiafara 137 sy ny 187 dia ny Kofia izay misy ny 172 dia misy ny suburbaine F zany ny aty Andohavohitsy misy coopérative eo amin'ny anaky 5-9 hatramin'ilay coopérative makany Ambohijanaka dia no tapahana androany ihany koa nisy coopérative vaovao zany anao ampitohy an'Andohavohitsy makany amin'ny commune périphérie any Andrefana mampitohy amin'ny commune Solandy Beravina. Izay koa zany extension izay isy koa ao anatin'ny 15 jours efa hanomboka daholo zany zotra resantsika zany. Raha ny lalàna, raha ny cahier de charge sy ny avon-jareo tokony amin'ny raha tsy diso 5 maraina ka hatramin'ny 6 arivo izay raha antsika mahita moa ny zavatra mitranga fa indraindray amin'ny fito dia efa tsy miasa zareo ka izay no anisan'ny hoe ho jerena hiverina hivory izahay
iverina andinika ny cahier de charge ary eo dia andrefanapahakevitra amin'ny 31 août miaraka amin'ny ATT miaraka amin'ny mpitandro filamina miaraka amin'ireo lehibe ana coopérative ireo ary izay cahier de charge tapaka miaraka eo dia tonga dia ampiarina araky ny lalàna ary hoentitra ny fampiarana azy.